ambara fa voafidy ho filohan'ny republikan'ny Madagasikara tamin'ny fiodinana voalohany Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina. Mahazava ny didina avoakany ACC lany tamin'ny fiodinana voalohany I Andry Nirina Rajoelina. Tsy safidim-bahoaka io fa hala-bato hoy fanirisoerinefo. Eto kosa mampitandrina ireo olona tsy manaiky ny didina avoakany ACC I General Ravalomanana. Andray fepetra farak'izay entitra amin'ireo olona izay minima andika lalàna izy. Navoakany ACC tamin'ny fomba ofisialy fa lany tamin'ny fiodinana voalohany I Andry Nirina Rajoelina. Tanteraka ny nofinofin'ireo mpanaradia azy mahakasika ny hoe premier tour de vita. Mazava izany fa izy no filoham-pirenena hitondra ny Madagasikara indray amin'ny 5 taona manaraka. Andininy fa 20 ambara fa voafidy ho filohan'ny republikan'ny Madagasikara tamin'ny fiodinana voalohany Andriamatoa Rajoelina Andry Nirina. Faly ravoravo ireto mpanaradiana ny Rajoelina ireto ny tsena azy rehefa avy teny amin'ny ACC ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Ny antony dia zao, mbola hitoy indray mandeha ny fahasambarana izay niainan'izy ireo nandritra ny 5 taona lasa izay. Hitoy tsy ankijanona izany raha tsy tapitra indray ny 5 taona manaraka. 58,96% ny vato azony. Izany hoe raha lazaina amin'ny fomba hafa dia malagasy eo amin'ny 2,858,000 no nifidy azy. Fa mba ahoana reny tahan'ny fandraisana anjara tamin'ity fifidianana ity? Raha ny tarehimarika navoakany ACC dia 46,35% ny taux de participation tamin'iny élection iny. Izany hoe 11 millions mahery kely ny olona tao anaty lisam-pifidianana, fa ny olona nanapa-kevitra hifidy kosa dia 5 millions mahery kely fotsiny. Fa raha hitodika amin'ny tena zava-misy kosa isika, ny isan'ny olona nifidy an'i Rajoelina 2,858,947 ty kosa dia tena ambany dia ambany. Ny olona monina eto Madagasikara nge 28 millions, fa ny olona nifidy azy dia 2,800,000 mahery kely. Izany hoe raha ataony kajikajy dia 10% ny olona monina eto Madagasikara ihany no nifidy an'i Rajoelina. Na dia izany, aleo tsy pihana mazava tsara fa ny olona tao anatin'ny lisam-pifidianana ihany no isaina dia manome ireo tahanisa navoakany ACC ireo. Manome fisaorana an'ireo malagasy nifidy azy 2,800,000 mahery ireo I Andry Nirina Rajoelina, ary manome fisaorana ireo malagasy 26 millions tsy nifidy azy ihany koa izy. Manome fampanantenana ny vahoaka malagasy izy fa ataony farak'izay aingana dia aingana ny fampandrosoana eto Madagasikara, ary atomboka amin'ny herinandro avy izao izany. Ary eto dia misaotra amin'ireo rehetra izay nifidy no nifidy ahy, fa enina ireo tsy nifidy amin'ny tena koa dia hipetraka ho filohan'ny malagasy iray manontolo ampandrosoan'ny Madagasikara, satria tany masina, tany soa ary tany navonan'Andriamanitra iray ity Madagasikara ity, ary indrindra ny zavatra ho ataontsika dia hitsinjo amin'ireo marefy, hitsinjo amin'ireo vehivavy, hitsinjo amin'ny malagasy iray manontolo, ary atomboko izany amin'ny herinandro ho avy izao. Ary indrindra ny zavatra ho ataontsika dia afaingantsika ny fampandrosoana ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana izay voatendry anaovana an'izany ao anatin'ny 5 taona, fa izahantsika izay hoe accélérétsika, afaingantsika izay fampandrosoana izay. Voalohateniko izany dia makasitraka amin'ny vahoaka malagasy, filohan'ny malagasy iray manontolo ny tenako, ary anao niezaka rehetra ao anatin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ary mendrika tatana ny firenena ity ao anatin'ny famendrena tanteraka no anatanterahako an'izany asa mafilohan'ny Repoblika any Madagasikara. Nandritra ny resaka nataony an'i Rajoelina tamin'ny mpanao gazety, betsaka tamin'ny olona no tsy nifantoka amin'izay zavatra tenenina an'i Rajoelina fa nijerany mialy Rajoelina. Tsy dia hita sotra tamin'ny tarehany ny hafaliana manoloana ny fahalanenan'i Rajoelina ho filoham-pirenena malagasy hitondra ny Madagasikara indray amin'ny 5 taona manaraka. Izay fampandrosoana izay, voalohateniko izany dia makasitraka amin'ny vahoaka malagasy, filohan'ny malagasy iray manontolo ny tenako,
ary anao miezaka rehetra ao anatin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ary omendrika hitatana ny fireneny teo anatin'ny famendrena tanteraka no anatanterahako amin'izany asa mafilohan'ny Repoblika any Madagasikara. Manoloana ny voka-pifidianana navoaka ny HCC iny, mety maro amin'ny vahoaka malagasy no kivy ketraka. Eto dia manome fampaherezana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka ifanesoerinevo. Fa na dia izany, tsy tokony gaga zany isika ho ifanesoerinevo satria zavatra efa fantatra iny. Fifidianana efa vita talohan'ny fotoana iny, fa ny HCC fotsiny no nanao fanambarana ofisialy. Na atsikaritra fanesoerinevo, samy hafa ny résultat zay navoaka ny HCC sy ny CENI. 58,95% ny vato azon'ny Rajoelina navoaka ny CENI tamin'iny herinandro iny. Te ampaheranareo fotsiny manoloana niny valy mpifidianana androany iny. Tsy vaovao amintsika iny, tsy surprise iny. Tsy hoe kory hoe tolany izy. Efa fantatra. Fa tsy maintsy ho izay ny valiny eo. Nagaga tamin'ilay izy fotsiny dia izao hoe ny tombo ny salanisa navoaka ny HCC par rapport amin'ny CENI. Izany dia midika fa tena hoe tsisy lavana azy le HCC, tena hoe fatina lika tsisy lavana azy. Miala tsiny amin'ny fitenenana, mais je n'ai pas les mots. Mahasahy milaza mivantana ifanesoerinevo fa efa nanangalary io fa tsy safidim-bahoaka izany. Ka noho izany dia tsy maintsy alain'ny vahoaka ny zavatra nangalarinareo. Tsy maintsy ho raisin'ny vahoaka ny fahefana ho ifanesoerinevo. Na milaza ary zareo fa ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra dia avy amin'ny vahoaka. Ary ny fahefana nangalarina dia tsy avy amin'ny vahoaka. Amin'izao zany hoe inona no ataontsika dia oka ny vahoaka iverina andray ny fahefana. Zay ihany. Tsy misy zavatra hafa hoe inona ny antonana, tsy misy afa-tsy ny contestation électorale ihany. Dia itenareo fa aiza ny contester eny an-dalambe. Dia aiza ny fitsarana anaovana an'izany, fitsaram-bahoaka eny an-dalambe ny contestation électorale. Manomboka rapito zany ho avoakako aminareo amin'izay ny osika rehetrarehetra natao tamin'ny fifidianana io. Tsy niresahana zany satria tsika tsy manaiky an'ilay fifidianana satria ny organisation no tsy eketsika ny filatsahan'ny olona tsy manana zom-pirenena malagasy akory hilatsaka amin'ny fifidianana malagasy. Manoloana izany rehetra izany, tena afa-po tamin'ny voka-pifidianana ofisialy izay navoaka ny HCC iny ny filoham-panjakana Général Richard. Noho izany dia efa mampitandrina sahady ity filoham-panjakana ity ho an'ireo tsy manaiky ny voka-pifidianana navoaka ny HCC. Eto dia mahasamby laza izy fa tsy maintsy andraisana fepetra farak'izay entitra ireo izay mikonokonona anakorontana. Nampatsiahy ny vahoaka malagasy izy fa ny fanambarana izay nataony HCC dia didim-pitsarana. Izany hoe ny olona na andian'olona tsy manaiky ny didim-pitsarana navoaka ny HCC dia midika fa mandika lalàna. Mazava izany fa tsy maintsy andraindraikitra ny mpitandro filaminana mahakasika izany rehetra izany. Ny tiana tongavana dia tsotra, miangavy ny vahoaka malagasy mba hanaja ny lalàna. Fa zay fotsiny le teny hoe avao lalàna, fa iza moa izy no teny hoe tsy anaiky ny fitsarana. Ianao hoe ngamba dia afaka malaza samy teny daholo hoe afaka miteny, afaka miteny, fa ray ihany ny didim-pitsarana dia izay no raha manohatra didim-pitsarana ianao dia mandika lalàna ianao zay ny ilana ny fandraisana andraikitra zany na amin'ny mpitandro filaminana na amin'ny panjakana na amin'ny fitsarana. Raha iverenantsika ny didim-pitsarana izay navoaka ny HCC, voaresaka tao ny valin'ny fitoriana izay nataon'ny candidat Sitendra Andrenasoloniaiko mahakasika ny fizakany Rajoelina ny zom-pirenena vahiny sy Sendrison Daniel Raderanirina. Toy izao ny valiny navoaka ny HCC. Azo raisina ny fitoriana fa lavina. Saika mitovitovy amin'izany daholo ny valin'ny fitoriana izay nataon'ny Sitendra Andrenasoloniaiko. Raha ka ohatra iray hafa isika, fitoriana mahakasika ny invalidation ny candidaturana Rajoelina. Fitoriana mahakasika ny fanafoanana ny vato azony Andrinirina Rajoelina. Fanafoanana amin'ny fifidianana sy ny maro hafa. Izany rehetra izany dia novaliany filohan'ny HCC Florent Rakotarsou azo raisina fa lavina. Ambara fa
azo raisina ny fitoriana napetraka Andriamatoa isany Rajoelina Andry Nirina sy Randriana Soloniaiko sy teny Thierry. Andininy fahatelo, ambara fa azo raisina ny fangatahana fampiatoana mikasika ny fanakianana ny fizakana zom-pirenena malagasy momba ny kandida Rajoelina Andry Nirina sy Radera Nirina Sendison Daniela Saingy Lavina. Andininy fahaefatra, lavina ny fangatahana ny fanatsoahana andaharana ny kandida Rajoelina Andry Nirina nataony kandida Randriana Soloniaiko sy teny Thierry. Andininy fahadimy, lavina ny fitoriana ho fanafoanana ny latsabato manontolo natao ny 29 ny volana Novambra 2023 napetraka Andriamatoa Randriana Soloniaiko sy teny Thierry. Andininy fahaenina, lavina ny fitoriana ho fanafoanana ny vato azo ny kandida Rajoelina Andry Nirina nataon'Andriamatoa Randriana Soloniaiko sy teny Thierry. Eto ampamarana dia zao efa rentany sy rendanitra ny didy izay navoaka ny HCC fa lany tamin'ny fiodinana voalohany i filoha Andry Nirina Rajoelina ary izy no hitondra ny Madagasikara indray amin'ny 5 taona manaraka. Noho izay zavatra izay dia sarom-piaro tena sarom-piaro ny fitondram-panjakana ankehitriny makasika io voka-pifidianana ofisialy io. Raha verina ampatsahivina eto dia mampitandrina ireo mikonikonina anakorontana na koa tsy anaiky ny valim-pifidianana ny filoham-panjakana General Richard Ravalomanana. Fanohitra amin'izay kosa fa ny Soernève dia tsy angina ary tsy maintsy hiteny foana anaprofo amin'ny vahoaka malagasy fa tena osika halabato kolikoly ny fifidianana izay natao teo iny. Ka noho izany rehetra izany dia andrasana ny mety ho tohiny ity raharam-pirenena mamaivay ity. Zay ny videontsika androany, azadino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.